fitiavana. Nosoratan'i Romy Armanana. Tantara novelomin'ny Fiailan'Andriamalala, Prise Karakoto Armanana, Ajarandry, niaraka tamin'ny Romy Armanana. Nandray feo Aina Ramorasady. Nanatotosy Ajarandry. Faiza ihany koa ary Jona mbola tsy tonga foana. Ny sakafo ty efa vitako. Angatsika eto indray nefa ty raha velako fotsiny eto. Tato ato koa ny izy ohatry ny taraiko fodiny izany foany. Ohatry ny tsy dia fanohiny mihitsy nefa izany. Misy zavatra mahazo azy iny ngamba ka. Sa ve amin'izany efa mitoejazy e? Dia ina nefa ny fandraisany izany ka? Ohatra mba mifankatia tsara ihany mantsy izay atoko. Ay, mety izay kosa angamba izy. Jona, ianao nga izany? Ohatray, fizandray ny eritreretinao tonga amin'izao oro izao e? Sa misy bandy hafa andrasanao ato? Tsy nieritreritra an'izany kosa e. Ianao taraiky tamin'ny fotsiny nampalasa ny saiko. Ka inona ny rarahinao an'izany e? Tratry ny ambotaiazy dia izay. Mba masika koa ianao, zange mba manontany fotsiny. Ka efa voavaly izay ny fanontanianao e. Misy sakafo efa masaka angao? Ie, efa vitako efa ela ny sakafontsika. Niandranao fotsiny anesy izy e. Ka maninona raha tonga dia ninana e? Aiza ny alalanao anana ho taraiko be atany? Tsy aleo kosa vela izy mba miara misakafo a. Inona fotsiny ara mampivady atsika? Efa miara misakafo foana tsikako. Ary soy amin'izay fa azy ela be ianao e. Ndrasa alaiky vetivety ary e. Fa inona loatra raha mahazo an'ity vadiko ity e. Amin'izay indray ohatra ny ainoko fofotoako izany. Nefa Jona hatramin'izay tsy mba mpisotro izany any e. Oriefa, aingana fanaona e. Ho avy re za e. Aresaka sitina be ka? Inona koa ary ty adalako? Tena tsy tokony nanao an'izao ary ny tena marina. Inona ny naharoboka na hitokatra miaraka amin'ny efa? Sady amin'izay izy ty efa be voka. Ohatra ny nandeha anjamba ny fotsiny koa e. Tsy nieritreretiko akory izay zavatra mety hitranga ty ariana ty. Izao ty ohatra ny latsa-panenenana ka. Ary maninona rangara tonga dia sarahako amin'ny fotsiny dia izay a. Tonga dia rofoko netako dia miala. Sady tranony koa nge ty fa tsy anay e. Nefa nge izy ohatry ny mahalemilemy ty ny mampatahotra e. So dia sanatria ahita-ndozy eo. Aleo ranga eritreretana miandalana eny izany a. Ary aleo aloha hivoaka kely araka amin'ny zalahany fa sady marary be koa ny lohako. Ndry, fandeha ho aiza amin'izao oro izao ianao? Fangahy ianao mbola tsy matory foana e. Ka miandranao hiakatra any ambony ako? Toromasonao hatrehany e. Nisy namako ny anso ato dia hivoaka kely any a. Dia amin'izao oro izao mihitsy very Jona. Fa maninona nefa raha mba makainy? Tsy hisy hidiranao izany e. Aza hidina fotsiny ty varavarana ambany ty. Dia amin'ny firy izany ianao vao tafaveriny eo? Aza miandry hafa mety maraina mihitsy avao tonga eo e. Ary aza be fanontaniana ka, mandreraka. Dia izany akery santatra mahazo ana ato a. Efa mila tsy ho zakako tsondraindray fa mandefitra fotsiny ahy. Izany ve aky? Ary tena niova be nge Jona raha izany e? Fa inona nefa ny anton'izany e? Ka efa niteneniko andry teo aho fa tsy fantatro. Tsy mba toetra ny Jona mihitsy izao. Fa tsy misy problema nefa nareo?
Tsy nisy ka. Tadidiko fotsiny tamin'izaho nanomboka vao niteny anazy hoe bevoka dia nanomboka hafahafa izany izy. Izany dia mety hoe misy vavy miaraka aminy izany any ivelany any raha eritreretindry. Dia vitan'izany ve John ary santatra? Asa iza ny mahita? Tokony mba adiadindry koa anie izany e. Ka aiza moa iny anarahako an'izay ataony rehetra any a? Miala eto anie izy maraina dia tsy mody raha tsy hariva e. Indrindray ary mbola miaraka mivoaka amin'ny namany amin'ny mandra-parain'ny andro. Tsy te hakaretim-poka izy ary santatra ka marina e. Ka vadindriny e. Anjarandry manao izay hatamana azy sy kolokoloana azy ato an-tranondry. Ka efa mba manao izay mety anika izy ato atokantranonay ato e. Na ny sakafo izany, ny fampirimana ny trano. Efa ataoko daholo izany rehetrarehetra izany mba hirosoanay amin'ny rarahanay. Nefa ohatra ny tsisy vokany amin'ny John akory. Ary sao dia izay marina kia. Sao dia efa tokony hiroso amin'izay ary nareo. Raha ny sitrapoko ve moa kitsy na dia androany ary. Fa tsy maintsy izy manapaka ny zavatra rehetra ato atokantranonay. Fa izany aloha eo ihany e. Fa raha te hiroso malakilaky ndry dia mba mihetsiketsy e. Mba manaova metimety ato an-trano ato ry kiala. Ny vadiny eky hijerijery e. Fa tsy mety izany izao paoziko izao. Za tsy niteny hoe tsy mety e. Fa tokony mba manao metimety ndry rehefa ho avy izy ohatra. Aiza ve akiko miala ato an-tranonareo izy dia satroka ba ny hitany. Tonga avy miasa izy mbola satroka ba be iny ihany ny anaovandry. Eny e. Mety ho marina ihany aloha izay andry izay e. Ary mety izany mihitsy ary tsy mahatamana azy matetika ato atokantranonay. Dia ho vai e. Tsy enao amintsikitsiky sy tambitamby izy rehefa tonga. Manaova n'ilay akanjo tsara sy mahafinaritra azy ireny ho hitany. Iny ary e. Aleo fa arahako indray aloha izay hevitrindry izay. Mino kosa fa mety mba omby izany. Ary aleoko izany dia amin'izay a. Ampindramindriana ihany ve aloha ilay kiraro e? Ie, efa io nataoko amin'ny sachet io kia. Fa mety io a? Mety io ka, mifanaraka tsara amin'ilay raobiko. Dia ahoana ity raha John? Manao ahoana izao tokantrano izao? Tokantrano inona lesy e? Fa ahoana ity? Nga dia mbola tsy milamina ihany hatramin'izao e. Ohatry ny any amin'ny afobely ity e. Tena tsoriko amin'ilangely ity ry tantely fa nanenina tongotra matanana mihitsy any idikiditra tamin'ny nevy iny. Efa eo am-pidedavana lalany ivoahana mihitsy io. Fa ahoana ity e? Mampirafo ny vadiny lasa inona ny tena olana lisany? Tsy haiko lesy e. Ohatry ny lasa tsy tiako fotsiny na mahita azy ary. Na ny mody ao an-trano arangely ity tena makaleo anahy e. Ka mahatsady izany ireny lokalokan'ny lataloha ireny. Aiza nefa ny fahiny mampiaraka ohatr'ireny tsy ho faty ireny nareo. Sa izany tokoa ilay hoe ny ela maharay roa. Taloha lesy izany e. Efa niova tanteraka izao mifampitondra anay. Ny tandokana mihitsy lesy ny tsy mitovy tsony e. Dia ahoana izany? Hisaraka izany nareo sa? Mazava ho azy e. Sady izay koa ngely ity mbola tsy vita ninina e. Io zaza ao an-kibony fotsiny izao ny olana kely. Ito koa moa. Tsy efa ho efa-bolana moa izany izay sa? Tsy efa mahery ary. Raha ny sitrapoka ngely ity ka efa elo ny nasorony e. Saingy izy ny tsy mety fa izany indray ny ampitahoriny hoe aleo ny ara-maty izy mianaka raha izay fanapahan-kevitro. Dia inona izany no ataony laka? Ka izao e. Izao mbola tsy mahita vahaolana izao dia tia mitoka amin'ny manala azy. Ampiana velo ny an'lahy e. Ohatry nefa vida mantsy izany tavoahangy lahy izany. Aoka izay lesy e. Aleo nga materiko moa dia lahy dia farany indrindray ny androany. Zao ve lesy dia ohaty sahady. Mbola tsy sasakalina akory ngely ity izao e. Ora John, alao mba mitandry tena ihany na dia izany aza ka. Marefo ny vatana fa ny saina maharaka ihany. Aleo lesy tohizana aloha. Mba apila bera dimy ny ereto azafady e. Dia mba asio tsakitsaky ao e.
aleo asiako lokomena kely amin'izay. Tara indray John raha mahita an'izao eo rehefa avy eo. Sady efa ho avy izay izy. Izay mindriry Eva. Ary aleo hidina malakilaky. Eva! Ory Eva! Fa aiza e? Andre kiako eo. Indray John. Ho avy e! Fa inona le mampidorororo be anao ato e? Ny olona efa adiny firy no miantsoantso anao io? Ary aza mitabataba moa John fa alana iny andro e. Marina raha tsy ho taitra daholo ny fiarahamonina amin'izany tabatabanao izany. Tsy rarahako zany e! Jona anay dia tsy maintsy mitabataba rehefa misy zavatra tsy mety ato. Fa tsy mety ahoana e. Fa inona nefa ny olanao e? Ka zao hita ny voamasoko roa zao ry Eva. Efa firy alina zao dia zao ny paozinao. Avy taiza. Tena tsy mamitaka mihitsy ny eritreritro ry Eva. John, Ka inona? Anao makrelina? ka saika. Ary aza be fa maliny. John, Mbola mitady. Ampangino ny vava rehefa sy tia azo fanoroana eo. fonara e. Na dia zavatra tsy nataoko ary dia fonary ahy e. Fonary John. Ary mba hitany fa marikirikona mijery an'ity ary. Ary lasa mandeha fa sody mbola voadaka eo. Ohatray? Fa nanina kindry? Mandroso loha kia. Akatony trano io. Andre kakio, fa inona nahazo andriry Eva? Nanina io tare mangana be io? Sao e. Sao hitandry izao. Finoany John tatony ankiza tamin'ny alina e. Ny finoa John? John ve dia havita an'izany a? Ka zao efa hitandry izaoko. Ny finoany tato ao ah. Fa inona ny tena olanareo dia tena tonga amin'ny fikasihan-tanana mihitsy e. Nanaraka an'ilay hevitra indrika izaho. Andala mantsy izy vao tonga dia nitreritra izy hoe nandeha mivoaka hony ah. Tena efa tsy rariny intsony kosa kiza ny ataony John izany a. Raha teny mahery sy adiady madinika mety tsy mampaninona ihany fa le tonga amin'ny fikasihan-tanana efa tena mihoatra olona mihitsy kosa ka. Sady ndriany ka mitohy jazy e. Ka inona ary moa kiny azoko atao eo ah. Tsy ao anaty lohany intsony izany rehefa mamo izy. Mila asiana fandiniana sy fandraisana fepetra mihitsy izany ry kiala. Marina e. Ka inona nefa ny azo atao eo e. Tiako aneky John e. Manamako akaiky indri a. Sy amin'ny maha-olo-pantatro an'i John. Dia tsy maintsy hiresaka aminy a. So dia tsy mety ki izany ah. So indray mantsy lazainy fa izany be tantarany amindry any ka vao maika ny mba nitokatrano eo. Aleoko fa efikony ah. Nitokatrano fefina. Eny e, izany manaiko hoe tokatrano fifiny e. Fa rehefa feny kosa ve iny kapoaka andry dia mbola hiaritra eo ihany ndry a. Tsy maintsy hanampy andry a. Ahoana ilay nefa ny fomba nampindry anay e. Aleo fa hiresaka amin'ny tantely a. Mahita hevitra mantsy fa izy koa mba namany akaiky dia ho hitantsika eo ny toyany. Dia tena tonga amin'izany fikasihan-tanana izany mihitsy very santatra. Efa tsy rariny tsony kosa izany ataondra John izany a. Ka na zazany e, ontsa tanteraka mihitsy ry tantely nijery any evy. Mangana be mihitsy ny tarehany eo. Na mivoaka ny trano ary ohatrany tsy ho vitany akory. Tena mampalahelo izany a. Dia ianao ve dia tsy mba niteny an'i John amin'izany zavatra ataony izany e. Ka izay mihitsy ingeny ilako hevitra aty aminao e. Hainao ihany mantsy ny toetra ny John.
sady ianao mba lehilahy dia mety moramora aminao kokoa no miresaka aminy. eny aleo andrasana izy dia ho hita eo e efa natsoko matsisy dia ho avy eo ony. Fa na izany raha leo tsy tonga dia vatanina be ry tantely a. Ohatry no letiketim-po izay mantsy izy inoko. Sao dia hoe andrava zavatra be dia be eo indray tsika. Marina mihitsy izany ka aleo rehefa tsy misotro mihitsy izy nydresahana ary mangina aloha ianao efa tia tamin'ity izy. Tsy ireo ary izy ty efa mivilamilana beko. Tsy efa mamindray io izao. Io ve hita ho resahana ry tantely a? Le ty nendrajonina kosa raha nga dia efa ho isan'andro mihitsy fa inona mihitsy ary ny tena olany ity bandy ity. Tena vela koa nareo ka. Aleo izany dia efa tsy maharesaka amin'io a. Ahoana aly ty raha tantely bonjour ndry dia tsy mba misy mpizo akory ve? Melahy ka. Aza manantokanto ohatriny io. Na ny fofotokanao ary manepotra anahy. Inona ary ty ry santatra? Zange mba makamaka kely fotsiny. Mbelao a. Sady tia masy mba oky ety mamenatra olona. Mipetraha aloha lary jauna dia hiresaka tsika. Aza manao toatra ohatrany io lesy. Misay ka. Manaraka miresaka. Fa ho aizy santatra e. Nga tsy mba hiaraka irevirevy aminay mitsamy meto. Velominareo. Zay ry tantely a. Eny ary fa inona mihitsy ny tena olana lahy ty raha jauna. Andro vao amin'ny 7 maraina ve lesy dia efa mamy ohatr'izao sahady. Olako hoany e. Fa olana zao nefa hita. Ataoko adaly alahy ho tezitra. Elahy ary ty tsy mahandro maraina akory izy soa natokako. Fa olana inona ny hitan'ny lahy eo? Ka efa nahita ny tena tiako a lesy e. Tapitra vita treo ny anay seva. Efa olom-baovao zao niaraka amiko atoato a. Hay nahita olom-baovao hiaraka amin'ny lahy lahy dia izay ny vahaolana. Iza lesy ny vehivavy ahazaka an'izao ataon'ny lahy izao. Sady mpamono vady no mamilava no tsy mampidi-bola trano tsony koa. Zany lesy a. Efa iovy rajony. Indrindra hoe hiaraka amin'ny sipiny. Sipiza santatra ve? Fa iza ndray e. Iny lesy ny tena izy a. Aza manao resaka mamy lesy a. Santatra hony. Fa na izany raha mila fanampiana amin'ny lahy ihany a. Eva! Ory Eva! Fa mbola lozany maninonao ary. Sa mbola miaraka amin'ny lehilahy indray. Ory Eva! Eva! Voay ty fampitehako ty rehefa tsy hamoy ianao a. Andriamanitro. Voay tao izy raha masaha aminay. Zay indray mamy indray John. Tena efa manala baraka ny fiarahamonina mihitsy. Ndrekako aleo aloha za hitinaingana moa an'izany. Eva, fa tsy hivoaka ve? Ho avy re a. Aizy izy teo. Avoay ty anaovako azy e. Iza anavoaka? Fa le bandy nampidirinao tato e. Fa ianao very John tsy mieritreritra mihitsy a. Andro amin'ny 2 maraina anie izao e. Dia bandy nampidiriko taza koa. Ka rehefa tsy ty izany dia matatesa amin'ny babiny anjarany e. Zany aloha felaka tatazo. John! Vino ty ataonao e. Ka manetsika an-tromba ka. Zany aka raha mbola mily tena. John! Maty a. Fa manina ny ataonao an'izao e. Ka fampirafesana ty atao trano ato e. Avery tena fa tsy hitako nga zany. Ary mitsangana teo fa sao dia hitsahako ao a. Fona re a. Aza atao an'izao re za e. Efa fantatro ange efa misy zanakitsika ato an-kiboko e. Sao dia ahitan-doza ry John. Ka tsy raharahako e.
zarako ary io mialany Andray John, tena mifonao ve nitenenanao an'izany e? Dia inona koa ny tsinon'io zaza ao akipiko io? ka mba e tsy mila vehivavy mampirafy a de volontsisy tandroko tony tena hita mihitsy hoe taranakefy tsy efizamy mihitsy koa ve moa ny anaranao e ary mba atoriko fa tsy ary tonga de efa fao io lona toko ao ambaravarana io mamenatr'olona na mijery azy ary mba eo a tena efa sango mihoatra ny loha kosa ny John e. Na dia biby ara ve dia atao ohatry ireny fangara mahita ny vehivavy tsy niteny dia anaparana hery ohatry izany sady olona efa tsy manan-tsiny no mitondra rano dia mbola maty vono ohatry ireny ihany. Tena tapaka mihitsy ny hevitro aleo tonga dia resahako mivantana mihitsy John. Tsy maninona fa iretako izay amamono sy ny fanadalany ahy mba hamonjeko ny namako e. Andraso tonga dia atsoko. Aizandray moa ilay numéro anteo? Tika ka. Allô? John? Tena tsy maintsy mihontsika ry John. Oviana ianao ny afaka? Ay, tsy maninona ary. Tonga eo za mivalo. Tandremo sa mamindray ianao a? Tena resaka matra mantsy nataoko aminao? tena mety kosa zany eritreritrindry izany santatra efa ela mihitsy ny andrasako an'izany izao izy indray tia mivaky aty amiko ary dia mahazo matokondry ry santatra fa androany ny toriko ny fitiavako rehetra amindry maninona mora tonga dia mba manao metimety tsara e ary aleo tsy asiana toaka mihitsy aloha androany masina be lahy androany rajonina anisany akina no avy ny lahy io ho afaka ihany izany ny problemako rehetrako ary dia tsy maintsy ho tanteraka ny nofinofiko velomatreo rehefa aleo tonga dia hiomana amin'izay sao dia taraiko eo indray mbola misy moa ilay ranomanitrako tao iny iny ny sariako ny oronao voalohany tafita ihany lahy izany rajononako voalohany indrindra aloha John tiako ambara mazava tsara aminao fa be voky eva ary efa fantatrao tsara nge zany sy tokony hikasitanana azy ianao fa roa manarakarak'izay marina fa vadinao izy fa tsy hanananao alalana no mamono azy fa telo oka lory santatra tsy mazava amiko izany mihitsy ve ny tena mpanatsoanao anaty ie izany mihitsy ka mampalahelo aloatra mantsy ilay namako fa inona ny eritreretinao ka izany eritreritra hoe efa nampita ny tantely tany aminao daholo ny afatra rehetra taty amiko afatra inona tsy niteninina tamiko izy vo niona mihitsy ary izay ho maliko ahoana koa ary izany mba fikandra tantely izany mba fanampiana ngeny nangatahako tany amin'le rifa tsy inona akory ka efa eto dia maninona raha tenenina amina vatana izany izany koa ny ilana sasiny be eo ka izao ary aleo aloha hijanona mihitsy ny resaka eva momba antsika senao mihitsy izao ny resaka tokony hifatohana maninona momba antsika senao ahoana dia inona koa ny idirako amin'ny fiainareo mivady santatra fa mbola tsy sapanao ihany ve ninona ianao ry santatra mahavonjy ny fiainako ianao ny afaka nalana ao anatin'ny afo ve mangiry firy iainako isan'andro ary tokony ianao mihitsy ny vadiko efa hatr'izay fa ty John ty ve mitapy tsika efatra nefa mpinamanatra amin'izay ataoko ahoana ny vadika amin'ny eva ka disy fiantefa ny fitiavako ry santatra
diso safidy ihany koa ny foko ny safidy aniva. Ankehitriny voatsapako fa enao kay ny tena izy. Santatra, tia anao loatra. Mangina ry John, aza miretirety eo. Eny na dia mbola tsy ekeno raha ny fitiavako dia ohatry ny efa manana fanantenana sady aho hoe hiova ny fiainako raha ianao ndravako ny tokantranoko. Raha resaka ohatr'izany hijanonantsika ela eto dia aleo andeha ka. Misy zavatra mbola ataoko koa ange. Andraso aloha Santatra, mba miangavy anao alohan'ny alanao eto dia dinio tsara izay fangatahako izay. Ny alina hono mitondra fisainany. Vady-badio tsara aloha dia omenao valiteny ara-pitso. Tsy nirahana izany ary John, lasa fa veloma ianao. Veloma ary Santatra, ary aza atao ela ny valiteninao mijaly loatra miandry anao. Tena mba mampime koa raha John izany fa tena tsy resaka momamo izany ilay nataon'ilay indray andro tamiko ry. Izany hoa, fa nga koa izy efa niteny anao an'izany. Efa nirediredy an'izany izy. Ianao ny vahaolana amin'ny fiainany, ianao ny afaka nalazy amin'izao fahadalany rehetra izao. Asa na anjely tonga navitra azy angamba ianao tena marina. Izany hoe mamo izy aloha ny resaka tamiko an'izany. Fa ilay niresahanay ao marina ery tantely tena maritra be mihitsy izy. Ary ohatry ny hitako nisy fiovan'izany ara ny endriny rehefa nitoro ny fitiavany taty amiko izy. Dia inona nefa ny zavatra eritreretinao ka? Anaiky an'izay fangatahan'izay ianao? Fa tantely koa ve adaly? Ahoana ny fomba naikeko an'izany? Ny ananatra sy ny anavitra ny tokantrano ny tanjoko e. Indrindra fa ntsika ty anontany tsony any efa. Andraso aloha tokony dinihana tsara ihany izany ry Santatra. Tsy andara atao tsaiko na dia iray segondra akory ary namadika ny namako ry tantely ary tsy hanao an'izany mandrakizay Ka ry zareo anie mbola tsy vita ninina akory. Dia maninona? Ka mety atsara azy ihany izanyko. Dia tianao rava izany ny tokantrano zareo? Sady tsy vitako izany ry tantely ka marina tsy andry amin'izany mihitsy ny eritreritro. Tsara zavatra re izany mananivitra raha ohatra ka mety ianao. Lasa ho ary aloha ianao ne. Zao ary. Fa inona ary tia mahazo anahy? Ohatrany tsy mety tafiala tao tsaiko mihitsy ny endriko Santatra. Nahagaga fotsiny hoe maninona hatramin'izay tsy tonga tatao tsaiko izany. Sa izay ilay atao hoe fitiavana ny fo? Mety efa nitehiriziko tato-poko tato ihany saingy amin'izao aho vao tena mahita ny akantony sy ny hatsarany. Dia tena tia ny Santatra ve aho? Tsy asiana dihevitra tsony ranga izany tena tafalatsaka amin'ny sipiny aho. Na dia mbola tsy miaraka aminy ary aho dia ohatry ny efa tsapako miova izany ny fiainako iray manontolo. Marina raha tsy nitoaka ary adiniko tanteraka. Tsy efa roa andro izay tsy nisotro. Tena hanova ny fiainako rangahy iny vehivavy iny ary sura amin'izany ary aleo tonga dia atsoko fa tena tia hita azy aho izany ka. Dia ahoana nefa raha mandahy izy ka? Zakaina rangazy evokany tsy maninona. Chérie, mba jereo kely anie ilay laoko fa ohatra mitady ho may izy izany. Jereo e. Tsy hitanao nga izany mbola manao zavatra io. Ka ianao anie ny akaiky eo e. Za ty alavitra ty. Rehefa tsy ianao rehefa dia ajanony afaka makany amin'ny resto amin'ny sakafo rehefa tsy jery ianao. Andray kosa e. Mba fifanampiana tatokantrano anie ny ilaiko anao e. Aza elingelenina amin'izany ny saiko rehefa.
Manakorotanana fotsiny ianao. Fananiana ary ty vadiko ty. Tato ato izay izy tena nisy fiovana be. Tsy mamimamy izany tsony. Lasa tsy mikasitanana tsony koa. Na ny ady ary tato an-trano ohatran nahalana. Eny e, misy fahatsarana ihany aloha izany e. Fa izy tia miavonavona amiko ity izao no toa manahirana ny saiko indray. Fa misy inona ary? Ary sao dia mba manao sipany ivelany ihany ary. Dia ho marina ve ny tenin'ny santatra? Tsy tiako alefa amin'izany ny eritreritro ka andoto ny saiko eo izany. Rehefa mba nisy fiovana aloha izy dia izay no mahafinaritra ahy. Ary aloha jerena ilay laoka fa izy ity sondriana etsy am-baravarakely etsy. Asa hoe inona no mahalasa saina azy io? Zaho aloha ny tiako hazava ary John na tsy mitovy amin'ny vehivavy rehetra. Sao mantsy ianao eritreritra hoe ohatry ny efa ka hoentinao amin'ny singam-boloko. Ka izay ianao ilay miavaka izay mihitsy ny santatra ny teny itiavako anao sady misy toetranao tsy hanana ny eva nge. Inona koa izao ny toetrako miavaka eo? Le enao somary masisika sy le miavona kely mihitsy ny tena tsiaritra e. Miampy an'ilay filafila kely ataonao aisako miresaka iny tsika. Izany ve dia toetra tsara e? Tsara amiko izany ry santatra ary anisan'ny itiavako anao. Ka izao ary vonona ny nantanteraka an'izay zavatra rehetra takiako aminao ianao. Izay tediavinao rehetra ry santatra tanterahako daholo. Eny fa na dia hoe hanome ny haiko anao ary. Za indray ilay rediredy. Tsy mamo aloha ianao io miresaka amiko a? Atsoriko aminao ry santatra fa tsy nikitika toaka intsony hatramin'izay ny rahantsika. Ary vonona ny ala tanteraka amin'izany raha izay no tianao. Tsara kosa izaniko. Enao ity nge mba bogosy ihany rehefa tsy mamo e. Izany ve? Tokony efa ela nge izany ny tsapanao ry malalako e. Dia tesitra ianao raha izao vao tsapako. Tsy tesitra fa sambatra be ara eto akaikindriko. Fahono ary santatra. Tena tia marina ve ianao? Mbola inona indray ny antaniana an'izany e. Fa antaniana efa tsy tokony hovaliana intsony izany. Misaotra ký malala. Fa izao mifangatahako aminao. Lazao e. Andaontsika norona ny tokantranontsika ry santatra. Rahampitso dia rahampitso ihany. Mety ianao raha bataiko aty aminao daholo ny entako dia aty tsika mipetraka. Sao dia lasa loloatra kosa lesy a. Tsy hafahafa amin'ny eva ve izany? Aza manonona an'izany anarana izany tsony ndrika. Leo be an'izany a. Tsy maninona ary e. Mifindrainao aty fa ny trano koa anie malalaka e. Tsy dia hitako loatra hoe inona ny tokony olana. Ndray. Mahafinaritra mihitsy izay fiangolangolanao kely izay. Dia inona koa ary no entiko e? Aleo rangareo ihany a. Tsy ho ampy very io e. Rehefa tonga any amin'ny santatra indray mividy vaovao. Io vatanteraka manomboka eto izany ny fiainan'ny Lara Jaune. Atao ahoana e? Tsy maintsy hoe misy koa ny fiovana amin'ny fiainana. Ny mampalahelo aho fotsiny izao dia ny zanako. Ataoko ahoana ny hamono zanako fotsiny amin'izao ka? Marina fa hoe misaraka izay sy efa. Tsy dia azo tsony koa saingy ny zanako kosa aloha dia zanako foana e. Tsy ho veriny izay tsy ho zanako iny. Ary ho tiaviko amin'ny mahazanako azy mihitsy. Variana eto fotsiny koa. Aleo tonga dia ampidirina anaty taksi reto dia andefa efa sasamiandro eo ilay sofira. Chérie o, tonga a? Ndry. Fa andeha hanao mission indray nga ela? Toa efa vonona be amin'izato entana? Tsy izany ry Eva fa... Hitako moa no efa misy taksi miandro eo ivelany ao koa. Dia nanina ry lahy tsy mba niteny ana meloa dia izany nanamboatra ny entana rehetra e.
Ka zange ry Eva. Tsy maninona re zany e. Rehefa tonga lahy manao fety be tsika. Tsy tadidiny lahy nga hoe anniversaire-ko androany. Dito ka. Fa Ny lahy koa efa fantatro fa ny asany ambony zavatra rehetra e. Mandehana aloha dia rehefa tafaverina lahy miandry an'lahy eto izay mianaka. andraso aloha fa tsy enonao mihitsy nge zay e. Tapahanao foana raha vao hiteny. Ary azakisitina moa e. Ao aloha amboariko kely ny kolakanjon'ny lahy. Zay dia ahoana amin'izay ary? Izao Reva. Tsy andehanao mission zany a. Tsy andeha hiasa araka ny eritreretinao koa. Fa John, dia sanatria ve? Zay mihitsy Reva. Tapaka ny hevitro e. Dia sahanao ve ry John? Dia vitanao ny amelanay mianakary ato. Ka tsy mana-tsafidy ary Eva. Tsy manam-pitiavana anao tsony koa e. Manjary ny famitaka fotsiny sady ny fampiatsara vela tsy ato isan'andro fotsiny tsika. John, fa maninona raha tsorina amiko izay tena ilainao e? Maninona raha lazaina anazy tsy ampy amin'ny fitiavana omeko anao isan'andro ato? Tsy nomenao reny tsy ampy a. Za mihitsy ny tsy mety mandray fitiavana tolotra ao tsony. Mandeha mihitsy angamba ny mety amiko e. Aleo mihitsy ahaka saina kely. John, tsy mahazo mandeha izany ianao e. Vadiko ange ianao e. Tsy hatazona natsony raha masonao sy ny fiangavianao e. Efa tapaka ny hevitro ary tsy hiverin-dalana tsony a. John! Dia tena vitany John ve ny nandao anao Reva? Dia tsy mba nieritreretiny kory ve ny zaza ho kibonao io e? Lasa izy ry tantely. Tena vitany. Tsy fantako akory anie hoe inona ny raha tsy vitako taminy dia nataony an'izao ahy. Nahoana izy ny lasa? Raha marina ary tokony izany eny nandeha ny amin'ny toetra ratsy sy ny vono ataony aminahy isan'andro ato e. Tena fony tanteraka hatramin'ny zanakay ato an-kiboko. Fa aiza nefa ny tany naliany e? Tsy niteny anao akory izy? Tsy fantatro ry tantely. Akasaina rery fotsiny hono izy. Izay ny teneniny tamiko. Very tanteraka ry tantely. Aza manao an'izao aloha Reva. Tsy mety amin'ny zaza ho kibonao ny izao e. Sady tsy mety amin'ny fahasalamanao koa. Matoki ianao Reva fa anampy anao aho. Indrindra amin'ny zavatra rehetra izay mety ilainao. Aza misalasala miantso aho raha ohatra ka misy zavatra ilanao aho. Misaotra ry tantely. Tena namana tokoa ianao. Tena ilaiko izao dia ny fiverenan'ny John eto anilako eto. Alao aloha izy hoany e. Tsy hiveriny eo ihany ve izy rehefa mahavita ny adalany sy ny ditrany rehetra any? Izay aloha fa mbola misy zavatra ao atao aho e. Mijery sy mandalo mitsidika anao aty ihany aho rehefa manam-potoana. Veloma efa? Veloma tantely. Ary maka-aina tsara moa dia misotro rano aloha e. Izay a? Ay ilay tena tara. Efa mienina sasany ke izao. Ary toa mbola tsy mifoha ihany ilay brikila ty. Andraso anaovako azy. John, mifoha azy ianao? Maika andeha asa fa mitsangana ianao teo? Aza manako taba aloha ry santatra. Vo amin'ny enina maraina nge zaho e. Ny olona mbola maka torimaso. Sady zange congé dia mba maka torimaso maraina kely e. Tsy mirarahan'izany ahy e. Mitsangana ianao teo? Nendry santatra koa rangatsy.
hidio fotsiny ny trano dia ndany ianao raha andeha. Tsy arina izany ianao. Rehefa avy eo re an fo e. Ary rehefa tsy hitsangana izany ianao dia tiana ampifoanao tao. Kay, le ty e. Fa inona ary tetoanao ty e? Maninona raha tsy mifanondraka rano mangatsiaka vao maraina ohatr'izao e? Ka izay ny sahaza ho anao rehefa ka mivelo eo am-pandriana eo e. Aza dia manao sanga mahery kosa kiriny eny ah. Ka merena teo ary ianao e. Zange efa tary e. Eny rehefa iarina, efa mitsangana nge ahy e. Dia izao efa nataoko ny sakafo marainanao fa za andeha. Diovy ny trano dia alaminy daholo ireo entana mikorotana rehetra ato ireo. Dia mbola misy vilia tsy voasasaka ao fa mba ataonao aloha. Aiza ny ahavitako an'izany ry santatra. Ka tsy maintsy manao an'izany ianao e. Ianao ny ato an-trano mandra-parivo ny andro e. Izay fa lasa. Oay, saika adiniko. Tsy maintsy metsina ianao fa tsisy loaka mihitsy ao. Dia andrahoy akiniko aminao koa ny sakafo hariva. Bye bye. Tena tsaroako sambatra mihitsy ah. Tsy mbola niaina fahasambarana ohatr'izao hatramin'izay niainako. Mahatsiaro ohatry ny afa-patorana izany tsy mifanerasera amin'ny heva intsony. Tsy ohatr'izao mihitsy ny zavatra niainana tany ka. Sa ve izany tokoa ny atao hoe fitiavana e? Fa reto raharaha be dia be reto izao ny tantarako. Nefa tsy maninona rangaha. Tsy maintsy vitako daholo ireo. Sady pirofo fitiavako an'ny santatra koa izany no fizarako amin'ny fomba atao rehefa ao anaty tokantrano. Efa vita aloha izay ny sasa-vilia. Dia ny famafana trano koa efa vita. Tsy maintsy hanasa an'ireto lambo reto izany sisako. Mino kosa fa mba ho falo ny malalako rehefa tonga eo rariva e. Ary aleo amin'izay aloha akaina kely fa tena reraka be an'izany. Torovana hatramin'ny sandroko mihitsy. Tena niova mariny lary jonina. Taiza ialany mbola nanao raharaha ohatr'izao hatramin'izay. Taloha miandry sakafo masaka dia mibaikobaiko aneva fotsiny. Izao ty irery atao tokantrano ka sady lany vavy. Injehana daholo ny aty sy ny eroa. Tsy maninona rangaha zany ah. Fitiavako ny santatra daholo ny anton'izany rehetra izany. Ary mbola mihidy be ny trano nevo izany. Aleo hoe dondonina. Iza kosa mandona vao maraina izany? Tena marina tsy John izany? Dia niverina ve John e? Aleo hidinaingana dia ho jereko izany. Tena i John izany. Miverina ihany ny vadiko marina. Tantely, ay ve ianao ihany e? Za ty ry Eva. Manao ahoana ianao? Andry, ino ty mataitra be anao? Neveriko fa tsy ianao no tonga vao maraina aty amiko. Mandro soa e? Misaotra betsaka ry Eva. Ka inona ny vaovao? Manao ahoana ny fiainanareo mianaka kely ato? Sao e? Izao mipetra-drery izao. Mbola miandry ny fikadonan'ny John hatramin'izao. Fa efa niantso azy ihany ve aloha ianao e? Mety mba hahafantarana izay tany misy azy matsiko. Efa impiry any niantso azy ry tantely fa maty angamba ny telefonany na tsy raisiny mihitsy ah. Aza malahelo amin'izany retsy ah. Tsy maintsy mbola iverina eo ihany izy rehefa vita ny adalany ihany araka ny teneniko anao indray mandeha ery. Aza manary toko izany mihitsy. Fa izao ry tantely ah. Misy zavatra mba angatahako aminao. Ino izay? Fantatro fa efa manampy ahy ianao ry tantely ah. Efa manao ny ianao tsy ho zavatra mihitsy amin'ny fijerevana ahy. Fa ny angaviako anao raha mba hitanao re John dia mba lazao izy fa
mamela ny zavatra rehetra nataony tamiko ny aho hoe ary miandry azy ny tokantranonay fa mangatsiaka rehefa tsy eo izy, indrindra moa fa tia zanany foteraka afaka ray volany ity. Eny re, ao fa anao izay faraheriko hitady azy ahy. Raha vao hitako izy dia ampitako ny afatra ao. Fa lamina ihany nefa ny fiainanareo mianakato. Angaha ity e, tsy maintsy atao izay ampilamina azy. Na izany ary reto. Misy vola kely reto rehefa. Afaka hividananao zavatra ireny. Afaka mba hoe anampinampianao an'izay fitaovana rehetra mety ilainao ihany koa. Tsy mety izany ry tantely a. Efa betsaka ny nataonao. Marina izany e. Fa mba tiako raha raisinao reto vola reto. Tsy hoe entiko anampinanao ane ireny rehefa fa mba ho fitsonjovana ny finamanantsika ihany koa e. Raiso re rehefa marina. Tena ilainao nge ireny e. Iny ary, ho raisiko reto fa misaotra betsaka ry tantely a. Misy anampiako hividianana ny fitaovana rehetra hoentina miteraka reto. Misaotra betsaka. Tsisy fisaorana re. Izay fa angatadalana indray aloha. Raha vao misy vaovao dia miantso anao eo foana a. Iny ary tantely a. Veloma ianao? Veloma eva. Santatra, mba misy zavatra angatahako amindray aloha vetivety. Maika be nga zany e. Maninona raha rehefa tonga vao resahana? Aleo izao mihitsy e. Ilaiko mivaly tendry izao nge. Ka lazao azy fa ela be e. Ho tara eto indray amantsy. Maninona ary Santatra raha mba mivoaka maka rivotra kely tsika amin'ity weekend ity. Ohatry ny efa ela mantsy izay tsika tsy niarakako. Zany. Dia aiza hono ny tiany malalako? Zany eritreritra hoe raha ny mahajanga any izao no tena mety a. Miainga alakamisy tsika ohatra dia mody ny alahady mba maka sofla kely kia. Nandrera nge hitako tena reraka be mihitsy amin'ny asandria e. Tsara kosa ny hevitra ilazaniko. Fa izao a, mandeha tsika raha ohatra ka manaiky ny condition rehetra omeko hoe lahy. Efa zaka ny jolona daholaka izany a. Laha zao fa tsy maninona. Izao ary a. Rehefa vao angona daholo ny vola rehetrarehetra natanterahana mariazintsika, rehefa manana tahiry tsara tsika hoentina hitrena amin'ny fiainana, dia mahazo migalabana makany mahajangaraky ny tenenina teo. Zany kosa ve dia mba rariny e. Izay efa trandro kely fotsiny angeny angatahako aminao e. Raha nangona an'izany rehetrarehetra izany tsika tsy mbola ho ela vao tratra. Rariny izany ry John. Rariny satria no avintsika ny katsahako. Sady efa mamenatra ny fosan'ny olona hoe mampetra ny lehilahy ato trano ato nefa tsy vity ninona akory. Sady leo be koa nge zaho izy miafina foana ny hevy. Fantatrela tsara fa za tsy ilaza ny ninona mihitsy raha tsy vita ny rahantsika. Eny ary, manaiky indray a. Tsy maintsy mitady vola aloha zanyko. Adinonatra eo izany rendrarendry izany. Miafy kely lesy a. Fa izao, tara fa aleo aloha izany dia efa vitanao daholo ny raha rehetra. Ie, efa vitako ka. Iomakomana ny voka kely ihany koa mantsy za io. Ay, eny ary. Mahazo mivoaka ela rehefa vita ny zavatra nataony lahy. Izay fa lasa, bisous. Tena niova mariny ity John. Tsy ohatran'ilay taloha ahitana azy isan'andro intsony. Na ny vatany ary lasa voakarakarany. Izany taoko izany moa dia adiny tanteraka. Fa tia izy lasa manaja sady mikarakara tsara e. Aiza le John taloha sady mamolava amin'ny mamony vazy. Fa inona mahamaika anao eo amiko ry Santatra? Zany raha tsy dodina mihitsy ianao miantso amin'ny telefona. Ka tsy maintsy miona aminao ary tantely a. Ohatra nefa lasa lavitra izy ity. Fa inona nefa mahatonga anao miteny an'izany?
tsy efa teny rany ireny hoe hiaraha-manao izy ity. Ka leo ary tantely sady leo an'ilay fiafianana lavy ty ahako no malahelon'ilay namako koa ny tena mariny. Ka nazary anery santatra malahelo anevy saingy tsy afa-manoatra tsika. Impiry moa izy mitaraina amiko izao hoe tsy manam-bola, nefa fantatrao tsara fa be voky izy dia mila tohanana ara-tsakafo na mombamomba an'izay zaza mety ho aterana eo. Koa jere amin'izany aramoako zary milamina tsara miaraka amin'ny vadiny dia ilay namako mijaly be ohatr'izany. Raha mba fantatrao mantsy fa miandry ny fiverenana ny jaonina ane hono izy hatramin'izao e. Ka izay ny teneniko anao hoe aleo farana ny tia ka sao sanatrika ho tonga amin'ny zavatra hafa eo. Fa manahoana nefa aloha ny fijerinao any jaonina e, efa nisy vokany ihany ve? Niova aloha izy tato ato e. Atr'izay raha any tokantrano izay dia tsapako nisy fiovana be mihitsy izy. Nandraraha rehetra raha ngery tantely dia izy daholo manao azy ao an-trano ao e. Ary nanahoana ilay toetra ny kizitina sady masika no mikasikasy tanana iny ka? Tsy misy an'izany intsony ry tantely tsy nahita lehilahy farak'izay tsotra ohatr'izany mahatalanjona koa dia izao maninona izy ny tsy nanao toetra ohatran'izany tany amin'ny eva. Ka samy hafa ny fitondranareo seva azy ary ny aminao ka? Maninona? Manahoana ny fifandraisanao aminy? Milamina tsara? Milamina ihany aloha e, fa ohatrany mitady ho sahirana ary tantely Fa misy zavatra hafa nga ankoatry ny toetra ny hitanao isan'andro ka? Ka nazarana izy tantely matahotra sao sanatrika ho raiki-pity amin'ny John e. Maninona? Ka miadana nge ary tantely aho e, sady voakarakara mahazo tambitamby ny teny mamy moa tsy lazaina intsony. Vehivavy iza ozy ianao ny aritra an'izany. Andraso aloha ry santatra mitady voana amin'ny fifanarahana ange ianao zany. Ka ataoko ahoana ary mba olo fokony ary tantely e. Aza lefa amin'izany aloha ny eritreritrao e. Izay hanavotana ny tokantrano ny eva sy jaonina anie ny tanjotsika e. Ka toroa hevitra ary ahy e, izany ingeny hoe tsokanao mainka be aty e. Zao ary Ohatra ny efa mavesatra be izany lamosiko izany. Nefa izaho tsy maintsy mbola andeha hivoaka hividy an'ireto fa mbola be dia be ny tsy azoko. Tsy maintsy ezaka ny andeha. Raha tsy azoko izao mantsy reto dia ho sahirana. Sao dia sanatria aho teraka tampoka eto. Ndry dia tsika asianao rery moa izany ity ry sombinaiko no hiatrika ity fiterahany ity. Raha mbola teo manko izao ny dadanao tsy ho sahirana rery ohatr'izao neny. Matokia ianao ry zanako fa tsy maintsy ho tongako eto an-tany ianao Tsy maintsy tafitako amin'ny fiainana ianao na dia tsy niraharaha indray ianao ary. Ary aleo andeha amin'izay ka sady ohatrany efa mitady hafana be izany andro izany. Santatra, azafady vetivety inge ianao e? Ahoana e? Mbola manao zavatra ne ahy e? Vetivety fotsiny moa e. Ahoana? Inona ny lavanao anahy? Tsy izany santatra fa misy fanomezana saika mba homeko anao izay Tsika sianao nefa tsy manam-potoana iarahana mihitsy dia saika mba hangataka ny tapakandro na ho hariva mba iarahantsika. Ka zange ianao ihany fa sahirana be amin'ny asako e. Mety tsy ho afaka amin'izany mbola manenjika dosie an'olona firy aho ampiasanao? Mba miangavy ry surprise efa nomaniko anao antry ny elany izany e. Surprise? Surprise inona koa? Ka tsy teneniko anao raha sy tonga any amin'ilay toerany. Adiny raha eo fotsiny angatahako aminao. Anomana surprise ho anahy hono John. Dia mba inona re izany e? Ary tena lasa tsara fanahy mihitsy izy tato ato Aleo aloha rangahy ekena dia hita eo Mino fa zavatra finaritra izany. Dia ahoana e?
amin'ny firy izany ny fotoana? Ka rehefa avy miasa atoandro ary dia tsy eny lahany. Tsy manina raha miara misakafontsika? Tena izany raha mety amiko dia avy eo tsika makany amin'ilay toerana. Eny ariko, izay fa lasa raha atoandro izany a. Ao, ato tsika miditra. Ato amin'ity fivarotana ity ve? Eny rea. Rehefa tafiditra etsy amin'ny varavarana ety tsika dia tapenako ny masonao. Fa maninona koa ny asianan'izany e? Ka raha tsy izany re tsy surprise ilay izy ro malalako a. Ao indray ary. Ato ary ve zao mety misy an'ireto boty fotsy kely sy biberon reto? Reto mantsisa ny tsy azoko. Ny ankoatr'izay efa azoko daholo ny lamban-jaza, ny termosy, tena reto sisa e. Mino fa misy an'ireto ato e. Zay manisa telo aho dia sokafo moramora ny masonao. Isa, roa, telo. Ao i raha atao amin'izay ary. Ay, toa akanjo mariage. Anisy ry John. Ka ho aniza indray raha tsy ho anao e. Ho porofom-pitiavako anao ry santatra dia atolotro anao foko manontolo io akanjo mariage io. Efa nividiako anao io. Sady eto ihany koa no anontaniako anao hoe manaiky ho ravako ny tokantranoko ve ianao? Andriamanitra, fa inona ary ity? Inona no havaliko an'i John eto? Ohatra mifaly sahirana izany. Ny foko ny tady anaiky nefa ny eritreritro lasany amin'ny efa. Andriamanitra, apio ah. Oay, fa tsy John ve ry? Tena i John mihitsy io. Dia isantatro miaraka amin'io ary mijery akanjo mariage nery zareo izany. Santatra. Dia ho vitan'ny santatra ve ny namadika? Tsy manaiky an'izao kosa ny saiko ka ndrasy fa ahita tsara indray androany ry santatra. Santatra, ahoana ny valiteninao? Avelanao andohalika iandry anao eto fotsiny ve a? John, satroko dia satroko ny... Santatra! Tsy napoziko! Efa, fa maninona ty ianao? Ahoana izao? Santatra! Valio aho fa zalozandry mivandravandra eo fotsiny. Aleo handery John ka. Avelako ianareo? Andraso ro santatra. Santatra, miverena ianao e. Fa inona koa mbola narahanao anazy any? Voaporofo izao fa tena miaraka mihitsy nareo. Ie, ka inona moa nidiranao amin'izany? Tsika isanao nge efa nisaraka e. John, dia tena santatra mihitsy ve? Ka isantatra rehefa nividiako solonao a. Ary misany ianao any anjehako azy fa lasa mivadiko. Santatra! John, miverena ianao! Miverena ah! Tena mba enjana indray izany zava-nitranga tany izany a. Sady ny Tomas santatra ny antso ato io fa ny fakahita tao amina mpivarotra iray hono izy roa miaraka tamin'ny John. Dia inona ry ny ataoko amin'izany? Aleo raha nga tonga dia makany amin'ny eva. Izay nga many ataoko voalohany. Tsy maintsy araha maso akaiky mantsy na ny fahasalamana na izay zavatra mety ho ataony. Zao dia zao tonga dia ndeha ho any.
tena mamikiviky ho any an-tranony santatra ny evy izany sady hitako etika tezerana mihitsy izy izany marina tsy hanao foanao amin'ny santatra ho iny aleo arahana fa sao dia hamodosaka tsy raharaha akory santatra namadikandry iny fantatro mody hoe raha vavy aho hoe raha vavy aika sakaiza manody tena tsy vanindre eva mba avelo moka izy alohana zava misy zavatra be dehibe tsy fantatry indri ange tsy mila mifanazavandry ahy e ampiany hitany masoko ahy moa dia efa voahomanareo hatramin'ny mariazy mihitsy naninona nefa raha nytenendriana hatramin'ny voalohany izany ka tsy tao an-tsaiko re izany ry eva tsy niserana kely tatondohako akory ny madika andri aza mirona andainga tsony ary santatra vao maika mampiakatra ny atezerako izay laingalainga fironindry eo eva ka rehefa tsy mahay mipetraka indri dia iny ary e mpamadika ataoko malalany anarako indri andro any mpangalabadin'olona tsy vanina mody hoe namana fa mpamadika fa iny ty ataonareo e velao izy ry eva tsy manaiky an'izao misara aloha nareo e mipetra tsara ry eva fa inona ary tya tsy manaiky an'izao ahy tsy maintsy mela aloha ry eva tena sarotra sarahany reto fa niady tato mikisana aloha ry santatra tena tsy napozina mihitsy koa nge fienjeran'ny santatra tapika e mampalahelo loatra ny zavanitrangaka raha niezaka nanasaraka azy roa tamin'izy ireo niady dia nisolifatra tapika santatra ka nienjera avy eny amin'ny tohatra ambony dia izao ety amin'ny hopitaly ety izao ny hafarany John aiza ianao teo e ty ary santatra isotro rano nga ianao ampitiro aty aingany tantely sy eva fa efa kely sisany aiko aza miteny an'izany ry santatra efa mitsabo an'iny dokotera e aingany ianao ry John tsy andry asantsony andraso vetivety ary miandry eo velany eo mantsy ry zareo efa reo izy ry santatra misy tiana ho tenenina amin'ny zareo nga eva io ndry efa ty akiry santatra sao dia tsy tokony hiteny betsaka aloha indri na izany ary mbola reraka be nge indri hita ho ary eva sao dia tokony hakainy ianao ry santatra dia hivoaka aloha izay mijanona eo nareo e sao ry izy telo izao ny ora farany afahako mitantara aminareo ny marina rehetra androany ihany koa rehefa ny aralandry ny marina rehetra fa tsy namadika andria fantatry tantely daholo ny zavatra rehetra nyseho mifanarahanay daholo ihany koa reny rehetrarehetra reny mba amonjena ny tokantranonareo mifona rehefa raha tsy mety nataoko tamindria andraso aloha e tsy misy azoko an'izany zavatra resandry izany ary santatra e amonjena ny tokantranonay ahoana dia mifanarahanareo sy tantely ahoana ihany koa aza vao ry tantely fa tena tsy mazava amiko eno a na za koa raha very tanteraka zao ary John dia avy tsara mivadinao fa fo azy ianao e santatra fananinindry fananinina izy teo ry John io aloha atsio dokotera reto andraso iantsy dokotera vetivety ary dia arabaina izany ry izy mivady miarabanareo amin'izao natanteraka ny raharahanareo somatsara izao dia marena tokantrano e misaotra lesy tantely
dia manaranty ianay e. Anaraka tokoa moa zany fa ny afatry fotsiny lesa rahajonina hoe ataovy anatra ho any sisa ireny sorom-pitiavana nomeny santatra ho anareo reny sarobidy loatra taminy mantsy ny fifankatiavanareo ary ny amerenany an'la tao anatin'ny lalana mahitsy sy ny tokantrano mahafinaritra ny tanjonay tamin'ireny indrisy moa fa efa tsy hotsony izy saingy mamangataka anareo roa kosa mifankatiava tsara dia mitera dia mameno ny tano ny fitenenany misaotra betsaka tantely misaotra lesy fa voarayako daholo le nianatra sy lesona nampiarana isan'ny tamin'ny fiainako reny indrindra moa ny nanaovan'ny santatra ny sorona ny tena mihitsy hanavotana ny tokantranonay sifa aza matahotra lahy ho tiaviko tsara ty anjelikeliko ty sa hoana kiry niny misaotra kiry malalako ary andrasokely vetivety aloha fa oatra mitomany zany zany eno ary nda navonjeo aingana fa nona koa ngamisy ka dia tena ty ve zany le fahasambarana ny katsahako hatramin'izay ve vita ny santatra ny nanangona ny volako rehetrarehetra anatanterahana amin'ny mariazy nay sifa vitany any koa ny nanefy aho tena ho raim-pianakaviana mahay ny andraikitra rehetra ho tokantrano tena tsy takatry ny saiko izany ny santatra tsy napoziko hoe enao ny havita hampianatra an'izany ary izao vao tsapako fa fitiavanao ana izotra amin'ny lala mahitsy ny antony nanaovanao an'ireny fihetsika ireny fa tsy hoe ny andratra ny fony eva akory ngeza sy lehibe loatra ny sorona vitanao ry santatra mandre am-pianarana renareo teo sorom-pitiavana nosoratan'i Romi Armanana